Salamadolontsika rehetra. Androantsika dia hiresaka indray hoe ohatry ny ahoana ny atao raha te handresy, ohatry ny ahoana ny atao raha te haomby, ohatry ny ahoana ny atao raha te hanatratra tanjona. Tena tsy vitsy amintsika ary tena mino hoe be dia be amintsika manana tanjona, efa nanana faniriantsika hoe indray androany mba te ohatran'izao, za te hanao an'ity, za te hanao an'izao. Fa matetika vitsy ny olona tonga amin'ilay zavatra tiany hatongavana, na hoe vitsy ny olona manatratra an'ilay tanjona tiany hotratrarina tamin'ny fiainana. Inona ozy nareo no mahasamihafa an'izany? Mahasamihafa ny olona manatratra tanjona sy ny olona tsy mahomby na ny olona tsy afaka fanadinana sy ny afaka fanadinana dia ny zavatra ataony isan'andro. Ny hetsika ataon'ny olona tsirairay isan'andro no mahasamihafa ny olona hoe mandresy sa tsy mandresy. Ny mahasamihafa ny olona dia ny zavatra ataony isan'andro. Mety hoe manana tanjona ngeza be ianao dia hoy ianao hoe tsy hitako izay hanombohana azy fa izao manaova zavatra kely androany izay manakaiky kokoa anao amin'ny tanjonao. Ny tenin'Andriamanitra milaza mihitsy hoe ny finoana tsy arahana asa dia maty, efa haintsika rehetra izany. Fa izao raha manana tanjona ianao ka mino ianao hoe afaka atao ilay izy dia sy ratsy tsy maninona, dia manapa-hevitra hoe hanao an'izao ara-pitso dia tena ataovy ilay izy, dia averina indray raha afaka-pitso, dia averina indray ny andro iray aorianan'iny. Be dia be ny olona miteny hoe za tena te hitombo ara-panahy, za te ohatran'izao dia izao manomboana mamaky baiboly androany dia ataovy indray raha-pitso, dia ataovy indray raha afaka-pitso. Tena inoko hoe be dia be ny zavatra tianao hovaina amin'ny fiainanao, fa izao tsy voatery hovainao androany daholo ny zavatra rehetra, fa aza mandalo andro anankiray kosa nefa hoe tsy nanova zavatra ianao fa manova zavatra iray androany, dia manaova zavatra hafa indray raha afaka-pitso. Misy zavatra apetraka tsikelikely izany amin'ny fiainana fa ao anatin'ireny atsipiriany be dia be ireny no ahafahanao mahita fandresena, dia mivavaka hoe ho tonga amin'izay tanjonao ianao fa manaova hetsika androany. Misy fotoana koa nefa hoe misy olona tsy mahavita manao zavatra mihitsy na te hanao hetsika azy izy, dia misy fotoana indray ao anatin'ny toetsantsika no tokony hiasana, dia ao anatin'ny toetsantsika no hiasana dia ny fomba fisainantsika no mitarika antsika manao hetsika anankiray. Satria raha ohatra ka misy tsy mahavita manao hetsika dia ny toe-tsaina mihitsy izany no ovaina. Tenin'Andriamanitra miteny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina ahafahanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izao ny zavatra izay tianao hanovana ny sainao dia ohatra hoe ny zavatra ampidirinao ao anatin'ny sainao no manova ny toe-tsainao. Ohatra hoe mamaky boky ianao isan'andro dia manosika anao izay hitovy amin'ny zavatra lazain'ilay boky. Raha mamaky baiboly ianao, ny olona resahanao dia manefy ny toe-tsainao ihany koa. Dia izao ny fisainana dia mitondra hetsika, ary ny hetsika miverimberina dia lasa toetra, dia ny toetra miverimberina mahatonga vokatra amin'ny fiainanao. Dia ny hanombohanao izany ao amin'ilay toe-tsaina. Toe-tsainao aloha izany no hiasanao voalohany dia sady manao hetsika ianao, dia manao hetsika anankiray ianao androany dia averimberinao iny, dia lasa toetranao iny rehefa avy eo, dia avy eo lasa mitondra mankany amin'ny fandresena. Izay no tiako zaraina kely androany. Mino hoe afaka nanampy anao izay ahafahanao manakaiky kokoa ny tanjonao, satria ny fahombiazanao dia ny zavatra ataonao isan'andro ihany no mamaritra azy. Tsy afaka hiteny mihitsy ny olona anankiray hoe raha ohatra ka misy olona anankiray hoe za te ho tonga amin'ity tanjo, za te hanao atleta dia nefa tsy hanao entraînement mihitsy isan'andro dia efa fantatrintsika ny vokany. Tsy afaka mihitsy ny olona anankiray hiteny hoe za tena te hahazo diplôma be nefa za tsy hianatra mihitsy isan'andro, fa efa fantatrintsika ny vokany raha ohatra ka tsy mianatra izy. Dia ao anatin'izay manampy an'ilay hoe asa manana disiplinina amin'ny fiainana. Misy fotoana raha te hahatratra tanjona ianao, raha tokony hifoha maraina ianao nefa mikamo hifoha maraina dia manaova mihitsy ilay zavatra tsy tianao iny. Tena mila mifoha maraina androany, na tiako na tsy tiako dia mila mifoha maraina. Izay ary izay fotsiny tiako zaraina androany fa samy hitahin'Andriamanitra dia amin'ny manaraka indray.